Any araka ny efa narahantsika iny dia mahakasiky resaka ny trophée maheritsika amin'ity hariva ity dia ny faharoan'ny volana marsa no tanterahana eny amin'ny akanjo sofonenako izany fotoana lehibe ho an'ny fandaharana mahery izany satria dia io fotoana tokoa no anolorana ny trophée 824 ho an'ireo na vita dingana lehibe tamin'ny top ilalovana 724 iny hiavaka ny hetsika izay ho tanterahana eny amin'ny akanjo sofonenako Ivato ny faharoan'ny volana marsa io satria akoatry ny fanomezana ny trophée mahery dia isy ny korana arahana sakafo izay erahana amin'ireo atleta izay anasanantsika rehetra mpitantana fanatanjahantena anivon'ny fédération na anivon'ny ligue anivon'ny section sy tsika rehetra mpity fanatanjahantena anoana an'ireo atleta ireo misy ny tapakila amin'izany moa izay afaka raisitsika ity amin'ny MATV Ankorondrano amin'izany lanonana izany Jery Marcos no iaraka amintsika amin'io aliny faharoan'ny volana marsa 824 io. Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra vehivavitsika ny ekipan'ny Askam no voaositra tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra sokajy vehivavy division voalohany fantatra izany taorian'ny famaranana fiodinana fahatelo ny fananana tetsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny asabotsy tolakandro teo. Tsy nampiova na inona intsony ny vokatry ny lalao famaranan'ny fiodinana fahatelo ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra sokajy vehivavy division elite nataon'ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianja Mahamasina. Na dia nitana larana fahatelo tokoa aza mantsy ny ekipan'ny Askam itasy tamin'ity fiodinana fahatelo ity dia vosotra tompon-daka satria nanatombo tamin'ny tambatrisan'ireo fiodinana telo ny tambatra. Nahazo isa 2 ity ekipan'ny itasy ity tao anatin'ireo fiodinana telo natao. Nandritra ny lalao fiaditoerana nataon'ny andro sabotsy teo dia nivoaka mpandresy tamin'ny isa 2-2 nanoloana ny ekipan'ny Asotan'Alamanga ny ekipan'ny Askam itasy. I Kristina avokoa no napiditra ireo baolina roa ireo an'ny Askam. Yasna kosa no napiditra ny baolina tokana ho an'ny Asoty. Nanaraka izay nandritra ny lalao famarana fiodinana fahatelo dia tamin'ny isa 2-2 ihany koa noho ny voan'ny ekipan'ny Mifahan'Alamanga mpandresy nanoloana ny ekipan'ny Asesabinaman'Alamanga ihany. Ekipan'ny Sabotsy Namena nefa nanokatra ny isa tamin'ny alalan'ny Dadou teo amin'ny 7-5.
nanasala ny isa ho an'ny mifa kosa itiana teo minitra 5 ary farany dia Izego no napiditra ny baolina faharoa ny Batany mifany fandresena teo minitra 2:70. Ny ekipan'ny Mifa izay tsy nahazo loka mihitsy na dia tompon-daka ny fidinana fahatelo azy satria nitanany larana faha-4 tamin'ny filarana hakapobeny. Larana fahatelo kosa ny ekipan'ny Asot Analamanga, raha larana faharoa nisy ny ekipan'ny AC Sabnam avy eto Analamanga ihany. Ny ekipan'ny Askam araka izany no nibata ny Amboaragoavana sy nampatentenaina lela vola 10 ariary avy amin'ny komisiona misahana ny baolina kitra vehivavy eo anivon'ny FMF. Ankoatr'izay dia Sarah mpilalao Askam no vosotra ho mpampidi baolina betsaka indrindra. Baolina 20 no tafidiny nandritra ny fiodinana 3. Iandony aina mpilalao Asot kosa no voasafidy ho mpilalao mendrika. Maria nafanteraka fimenomenonana ho ampandray anjara sy ny mpanaraka baolina kitra vehivavy ihany. Ny lalàna mifehy ny fifaninanana napetraky ny mpikarakara. Tsy atsikilan'izay nefa dia nanamafy ny mpikambana ao amin'ny komisiona baolina kitra vehivavy eo anivon'ny federasiona fa fahombiazana no hitan'izy ireo taorian'ny fanovana.